Miteraka resabe eto amin'ny fireneny indray amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna fehizoro mahakasika ny fitsinjaram-pahefana. Naneho ny ihany ary ireo manam-pahaizana manokana mahakasika ny fampivoarana an-drenivohitra na fantatsika amin'ny antsoina hoe développement urbain. Nisy ny antsoavy nataon'ireo teknisiana sy manam-pahaizana mikasika ny fampivoarana an-drenivohitra na ny développement urbain manoloana ny volavolan-dalàna fehizoro mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Misy mantsy ny ayahin'izy ireo mikasika ny fizarana Antananarivo renivohitra ho komina enina. Tonga ny antsoava androany ao anatin'izay hoe mila dinihana aloha ny lalàna alohan'ny alfandasa. Mikasika ny titre 6 section 3 ho Antananarivo renivohitra satria tsy fantatra ny tena antony nanaovana an'ilay hoe division sy commune Antananarivo renivohitra ametsahana ny communauté d'agglomération de Antananarivo renivohitra nefa ny fanadihadiana sy ny adihevitra rehetra ny arahana hatramin'izay tao anatin'ny 5 taona dia fanamafisana ny fametrahana ny maha hoe ville métropolitaine tanà amin'izao fotoana izao efa be dia be ny zavatra tsy zakany commune Antananarivo renivohitra intsony na ny lafy ny fanajariana amin'ny tany anaovana planification amin'ny tanàna amin'ny fako ny lafy ny famoivoizana déplacement urbain ny lafy maro dia maro ny fijerevana n'ilay fitaran'ny tanàna ao anatin'izay fametrahana ny olona izay tokony indrindra sy tsy maintsy hijerevana miaraka amin'ny commune manodidina ka nangatahana hatramin'izay dia hoe fametrahana an'izay communauté de l'agglomération de Grand Tana izay raisana Antananarivo renivohitra amin'ilay commune 30 manodidina azy fa nisy fivoriana miaraka ataon'ireo maire be dia be nefa voasy tao anatin'izay valiteny men'ilay loi organique dia tsy ny communauté tsy ny agglomération Grand Tana ny resahana fa Antananarivo renivohitra indray natao agglomération ary nizaraina misy commune ao anatin'izay zay ny tena mahazava-dehibe ao anatin'io zay ve ny tena ilaina ve zay. Misy ihany koa ny ayahin'izy ireo mikasika ny fanomezan-dalana anorana na ny autorisation de construction sy ny autorisation d'urbanisme izay toa mifanohitra ihany amin'ny voalaza ao anatin'ilay texte. Tsy tokony atao sorona amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny voalazan'ireo manam-pahaizana ny tanàna Antananarivo.